Ny fifaliana indray no arabana antsika rehetra tonga eto amin'izao fotoana izao dia miaraka iain'ny fampianaran'ny Josoa. Ny ambassadeur-n'ny Josoa no miarabantsika rehetra samy teny Josoa. Larana fahavalo ny fampianarantsika ny androany izay mitondra ny lohateny hoe tsy voavonjy izay manaraka ny fampianarana izay torian'ny tenako ambassadeur-n'ny Josoa sy ady aby. Izay fahaly miarabantsika indray mamerina ny atsarana rehetra ho tonona ho tokatrantsika ny asoavandray mahery ay avasy Josoa ny amintsika mianakavy. Maninona moa ny ambassadeur-n'ny Josoa no miteny hoe tsy voavonjy izay manaraka ny fampianarana izay toriako. Reko za ambassadeur-n'ny Josoa. Satria misy lalàna tsy maintsy arahana. Efa nambara tamintsika efa mitsy lalàna John 12:49. Ka raha voadikainao mihitsy ny lalànan'i Josoa ihany koa dia tsy maintsy very ianao ho any amin'ny helo. Zay vao tena makany amin'ny helo ianao. Ka lalànan'i Josoa ilay dikainany no mahavery ianao amin'izay. John 12:49 no fakitsika amin'ity fa tsy amin'ny baiboly. John 12:49. John 12 dia ny 49 sy ny 50 tsy rehevantsika mihitsy ny hoe misy lalàna tokoa meny Josoa ary Josoa dia nitondra didy avy any amin'ny dadany Agava. Zay. John 12:49-50. Satria izao tsy niteny ho ahy fa ny iray izay naniraka ahy, izy no nandidy azy ho lazaiko sy izay ho toriako. Eto izany dia milaza ny teny fa Josoa dia nirahany ray ary hitondra didy izy ho lazainy. Izy no nandidy azy ho lazaiko sy ho toriako. Dia ny 50 ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Izany hoe nilay teny izay nanorana anazy dia didin'Andriamanitra ho zarainy. Koa izay lazaiko dia lazaiko araka an'izay nolazaindray tampo. Ho lazainy Josoa araka ny fomba nanazavana anazy zany. Izay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra zany. Ka mazava zany fa nitondra didy Josoa rehefa nidiny nakety. Izay aloha ny voalohany. Ary namafisin'ny Josoa amin'izay zany teny zany araka ny boky ao amin'ny Matio io didy io fa tsisy ho foana akory izay niteneniny. Matio 24:34 ngamba zay. Jevatsika aloha. Dia Matio 24:34. Lazaiko aminareo marina tokoa. Laza aloha jevako io fa misy diso. Tsy nifanaraka ilay izy. Ato ihany izy fa 35 ilay izy kay. Za mety hoe 34:35. Lova kitsika manontolo. Matio 24:35. Ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Zany hoe izay nitenen'ny Josoa anatin'ity didy ity zany tsy ho levona mandrakizay ary tsy azonao sarahana mihitsy ny fahamarinana. Io didy io zany dia tsy azonao atao mihitsy mandravarava an'io na hoe manapotipotika an'io. Fenao ihany zay hoe rehefa teo mpalasa mpanota zany ka mandika ny didin'ny Josoa dia ho tsipiny eny amin'ny helo. Izay fotsiny satria lasa mpandika lalàna. Ary izay mandika lalànan'ny Josoa mihitsy nolazainy soratra masina amin'izay teo hoe tesony ana faharoa rehefa mekidolo zany ny barazy rehetra hoe ny sakana mba tsy tonga nonolo foana angalataka ny fampianaran'ny Josoa misy lalàna io. Tesony ana faharoa 2:7 ka hatramin'ny 10 vakitsika amin'ny anaran'ny Josoa. Tesony ana faharoa 2:7 Tesony ana faharoa 2:7 ka hatramin'ny 10. Fa miasa sady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Io zany izy hitantsika io. Ka tokony hitandrana tsara zany dikan'izay. Hoe aza mandohiditra amin'izany tsy mankato lalàna zany fa hoe mpandika lalàna zany nge ratsy be zany. Kanefa mandra-panesitra ilay misakana ankehitriny. Ary dia seho ary ilay tena mpandika lalàna. Mpandika ny tenin'ny Josoa dikan'izay. Mpandika ny lalànan'ny Josoa ilay vao nivakitsika teo hoe tsy ho levona mihitsy io teniko. Zay ilay izay. Ka ilay tsy ho levona zany dia reny ilay nampianaraka antsika teo aloha rehetrarehetra reny. Miditra amin'ny larana fahavalontsika dia manomboka tamin'ny larana voalohany ka hatramin'ny 7 reny ilay tsisy ho levona. Satria tenin'ny Josoa daholo reny.
ka rehefa dikainao reny teny reny de anao le mpandika lalàna de le hoany amin'ny elo ka eto zany le teny hoe zay o le vony Iosoa tompo ny fofony ny vavany ary ho fanany amin'ny fitsony fiaviany zany hoe ny olona zay mpandika lalàna ny Iosoa rehetrarehetra zany a de ho fanany ho foana sy hompiteny ary hodorany mihitsy ny dika zay hodorany rehefa mpandika lalàna lay lalàna tenenina de le tenin'ny Iosoa satria ny tenin'ny Iosoa mihitsy lay didy sy lalàna zany zay ele hoe zay nambarany Iosoa no arao am'izay satria ny tenin'ny Iosoa le didy sy lalàna Jaona toko 12 Jaona 12:49-50 hoe didy io tenin'ny Iosoa io ka raha vao dikainao zany a de fa namoaka teny Iosoa tsy azo tsy hiova mihitsy io novinovino ko ianao zany no faty am'izany efa dikainao io ka inona le tsy ho dikaina indray azany de zao raha ny tenin'ny Iosoa hoe aoko mpakatony teny ary nareo fahaza-piainy fotsiny ihany zany hoe rehefa resy lahatra ianao a de manatona ny Iosoa toriny ziadia ary ny ziadia zay mampianatra anao no manao batisanao fa tsy kony hoe ho angalarinao le fampianarana de ho ampianarinao sy mitoritorianao raha tapy tanety io tsy azo atao mihitsy zay tena fady donc efa tsika ny tendriamanitra amin'ny bokin'ny Jakoba toko 1 andininy 2 Jakoba 1:22 zao ny voalazany teny fa aoko mpankatomy teninareo fahaza-peny fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo zany hoe ankato avy io tenin'ny Iosoa zay nampianarina rehetrarehetra iny fa tsy koa hoe angalaro tahaka de mandala manao ohatran'izay koa ohatran'izay nataoko zay tena tsy azo atao mihitsiny satria maninona no miteny an'izay a ity ny lalàna miteny an'izany a Koritianina 1 toko 1 andininy 7 zany le ankatoavinao tsy azonao laviny ity Koritianina 1 toko 1 andininy 7 zao ny voalazato ty ilay teny tsy azonao dikaina intsony ty ary mananatra anao ary rahalahy amin'ny anaran'ny Iosoa lay voahositra tompontsika mba iray teny ianareo rehetra ka tsy misy fisarana eo aminareo zay aloha zany voalohany tsy mahazo misaraka ny olona tena miaraka amin'ny Iosoa mba ho tafakambana tsara ianareo tafakambana mihitsy ny zany tsy mahazo misaraka tafakambana tsara miray saina ary miray hevitra ka raha olona miray saina zany anankiray ny dikan'izany no mpitarika an'izany fa tsy be dehibe ny mpitarika anazy fa raha vao mizara roa io na mizara telo de fa tsy mety miray saina tsony io ary tsy mety miray hevitra intsony io ary zay misaraka de tsisy satria ny lalàna amiteny hoe tsy misy fisarahana ka raha vao nisaraka tamin'ny ambasadorany Iosoa ziadia ianao ohatrany hoe mba nanao batisa tany ananina natany nangalatra n'le fampianarana de tratra n'izay lalàna rehetrarehetra zay anao tsy misy Iosoa iaraka aminao zany indrindra fa ny fampianarana enao teto no alainao na de iray amin'ny fotsiny azy nalainao de fa tsy mety na de iray fotsiny tamin'ny fampianarana io ny alainao de fa tsy mety satria mitambatra io fampianarana Iosoa io ka tsy ho tsongotsongona io ty mba metimety aminako alainao tsy fanao an'izany ny teny Iosoa tsy fanao an'izany ka zay le tonga antsika miteny hoe mba ho tafakambana tsara ianareo a iray saina sy hevitra ary tsy misy fisarahana mazava be zay teny zay oa tsy etra zay atao trano ary tokony tsy misy fisalasalana ntsony hoe tsisy misaraka ny eo amin'ny Iosoa mazava be zay ka io lalàna io zany de ilay niteneny Iosoa hoe ho foana ihany lanitra sy ny tany fa teniko tsy ho azonareo lavina ary oko mpankatoa teninareo ary ny didiko ny tsy maintsy arahanareo zay le hoe raha tianareo de hitandrina ny didiko ireo zany didiny Iosoa ne donc evakitsikely zay teny aitsy misy an'izay zay rehefa tsika zay teknisiany ikariko kely zay tsika ikariko an'izay hoe hitandrina ny didin'izay tsy maintsy karoatsika kely io zay satria voateny izy de tsy maintsy rehefatsika hoe aiza hoaiza indray hitantsika an'izay fa kitsika zao any tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 14:23 oy tsy tanaleny nazikely
karotsika kely izy. Tsy hita daholo na lehany teo tsy maintsy karotsika any mantelo oy. Jean 14:23 Yahoshua ka namalaka anao taminy hoe raha misy ty ahy dia hitandrana ny teniko izy ary ndraiky ty azy arenkao aminy zay ka honao aminy. Zany hoe le teny Yahoshua nefa le teneny Yahoshua hoe ty de avy amiray ty omeko anareo ty. Zany hoe ny teneny Yahoshua rehetra zany le hoe didy a de raha ty anareo de tandremo io teniko io. Zany hoe namoaka teny Yahoshua hoe tandremo ny teniko, tandremo le didiko zany. Satria ny teneny Yahoshua le lazay tarika hatramin'ny Jaona 14 Jaona 12:49 hoe didindray zay rehetra ambarako aminareo. Ka ny teneny Yahoshua zany de didindray ary io izy Yahoshua hoe raha ty anareo de tandremo i didindray zay nyteneniko taminareo. Noho zany a lalàna zany le hoe mitandrina ny teneny Yahoshua zay didindray. Azonao tsara nga mandikan'izay le teny. Eo tsy maintsy mitandrina n'io teneny Yahoshua ianao. Fa ny teneny Yahoshua zay nambarany de didy avy any amiray daholo io. Tsy misy avy any aminazy io fa avy any amiray daholo. Efa nazavaiko tamintsika hoe Jaona 12 averina any amandre Jaona 12:49 a. Averina kely mba hoantsika tsara mihitsy izy a Jaona 12 zay hoe ny teneny Yahoshua rehetra zany de didindray daholo io a. Zay le hoe teniko tandrina ny teniko de mitandrina ny didiny Yahoshua zany. Satria zao tsy ny teny ho ahy fa niraizana niraka izy no nandidy aholo zao lazaiko sy izay hotoriko. Zany hoe no didina mihitsy zany hiteny an'izay rehetra afatry dada Iava ao amin'ny 15 ary fantatry fa fiainana mandrakizay ny didiny. Ity teny nomeny dada Iava ny Yahoshua ty zany de didy ary didy fiainana mandrakizay. De io le teny nandeha nitorany io didy io izy a de io teny nambarany rehetrarehetra io ka zay teneniny zany de didy a de tandremo an'izay ty azy. Ho an'izay ty azy zany de tandremo zay didiny zay. Rehefa tsy tia anazy aza mitandrina. De zay na tonga amin'ny bokin'ny Korintiana voalohany a 4:17 miteny hoe misy ny didiny Yahoshua reny teneniko anareo reny. Korintiana voalohany a 14:37 14 raisy diso mihitsy ny ty foka aloha. Korintiana voalohany a mihaino tsara daholo tsika etretra aloha fa 14 de manomboka amin'ny andininy fa 7:30 zay efa kitsika aminaran'ny Yahoshua. Korintiana voalohany 14:37 raha misy manao azo mpaminany na ho manana fahaizam-panahy de aoko fantany tsara fa didiny tompony teny Jesosy ataoko aminareo. Reo teny nambaran'ny apôstôly rehetrarehetra zany a nambaran'ny apôstôly rehetrarehetra reo zany dia didiny Yahoshua daholo. Reny tantaraiky teo rehetrarehetra zany a didy daholo reny. Ka raha dikainao zany reny teny reny hoe tsy misy mahazo misaraka ny atao amin'ny Yahoshua de efa nandika lalàna ianao a de efa ho levon'ny Yahoshua atao pofofona ny vava ianao a de efa hitsipany amin'ny farihy rehetra hafa no dikan'izay. Zay na tonga zay ady amin'ny teny azangalarina zao fampianarana zao rehefa hitanao. Tsy hoe kony aky ianao de mba mody hanamboatra ho anao koa ianao de amorona fiangonanao. Tsy misy mahazo misaraka indrindra fa Yahoshua lay manala amin'ny fahotana ka tsy mahay manao teny intsony ary tsy mitandrina didy folo. Raha vo izay no alainao tahaka tena trande divoly direct ianao. Trande amin'ny teny divoly direct ianao. Satria zany tena ny Yahoshua mihitsy zany. Ary ny olo amin'ny Yahoshua le hoe tsy mahay manao teny intsony a vokatry le hoe miala amin'ny didy folo izy. Fa manaraka ny lalànan'ny Yahoshua amin'izay izy. Ary raha vao manaraka ny lalànan'ny Yahoshua anao dia manana fanahy masina de tonga soany amin'ny Yahoshua ny dikazay. Zay zany ny antony voalohany hoe tsy azo atao mihitsy ny maka tahaka an'izao fampianarana zao a ka ampianatra an'izany ianao na mba hianatra anao batisa any ananinanany satria didiny tompony miteny hoe tsy misy fisarahana ianareo. Zany hoe raha vao maka an'io fampianarana ampianariko ianao zany a ka nampianarinao ny ananinanany de efa nisaraka tamiko ianao nandika lalàna ianao. Lay izy zany tena tsy azonao alaina tahaka mihitsy zany hoe Yahoshua zany zay ny voalohany. Tsy azo alaina tahaka zay fa fampianarana zay ady azy anaran'lay naniraka azy. Tsy azonao alaina tahaka koa le fampianarana hoe
tsy mitandrina didifolo satria zay aloha ny eninareo fa mbola be dehibe io a mbola ampianariko anao fa zay aloha zao lalàna tena goavana indrindra tena mifeny ao amin'ny Yehosoa fa mbola misy zatra be dehibe mbola ivoaka avy eo zay ampianariko anareo lalàna mitondra anareo lasa masina tsisy fahalotona intsony fa tena madio tena zany to tena hoe olona madio parfait mihitsy a tsisy tsiny eo amasin'io dada Iavasy Yehosoa io zany zao fampianarana izao zay izy faharoa ny antony tsy afahana mangala tahaka anazy a tsy ho azonareo mihitsy le fanahy masina mahatonga ny olona tsy anota intsony tsy ho azo satria le fanahy masina dia miainga am'izao fampianarana izao izy am'izao Yehosoa toriko zao hoe tsy misy mahazo misaraka aloha ny voalohany indrindra ary mahafantatra ny zay ady aza ny fanahy masina zany satria avy ety amiko izy ary io fanahy masina io dia avy any amin'ny lanitra lanitra any amin'ny Yehosoa ny midina makety ary efa midina makety izy a dia tsy maintsy atao am'izay ady azy mazava ho azy satria za ve no izara azo any aminareo a zarena mantsy izy io midina avy any amin'ny Yehosoa io a dia rehefa avy eo Yehosoa manomena azy amin'ny lalàna ihany koa rehefa manao batisa tsy maintsy eo le olona dia mandeha ho azo makany am'izay le fanahy masina zany fa raha avy any amin'ny lanitra lanitra io no manao korsa makaty tsy tsisy fanahy masina mahavitan'izany Yehosoa raha niala avy any amin'ny lanitra lanitra niala avy ety an-tany ka ny amin'ny lanitra lanitra misy an'izany a eo amin'ny adiny efatra eo vao tonga tany io zany a tsy misy fanahy masina hoe tady eo eo dia miazakazaka makaty fa rehefa atao batisa eo dia tsy misy toby ipetrahana ary zay le hoe aty amin'izay ady daholo reo no miaraka ko nareo olombelona ary mba mety hipetrahako zany tsy mety hipetrahany koa avy ety amiko reo makany anareo lalàna tsy hainareo zao zany fa famarinana zany zonge efa kitsika ny Andriamanitra ao amin'ny Korintiana voalohany ihany hoe misotro fanahy masina ianareo a rehefa ao amin'ny batisa re tena tsisy Korintiana voalohany a efa kitsika otonona foana ty zavatra ty dia zay Korintiana voalohany toko 2:10 a andiny 7:10 dia efa kitsika ry ambony ery fa fanahy iray ihany no nanaovana batisa antsika rehetra ho teny iray io izy io zany ny olona zany efa natao batisa dia fanahy iray ihany no nanaovana batisa anazy na jiosy na jentilisa ao amin'ny Yehosoa iresany io a nandevo na tsy andevo ary isika rehetra dia efa nampisitrona ny fanahy iray ampisotrona fanahy zany ianao amin'le batisa ka ilay fanahy zany dikan'izay misy miaingany matonao misotro ary ny mampisotro dia Yehosoa fa le fanahy masina matona lefa tsy maintsy miandry anao ety izy ary zay izy mandeha makety izy a ety amin'izay ady adolo zareo rehefa manao batisa anareo a dia iny le fanahy masina lasa makany aminareo any tahaka nandraisana zany tany amin'ny Yehosoa zay no mahatonga ny hoe zay ady amin'ny mampianatra dia rehefa mampianatra zay ady dia miandry ny fanahy masina ho any aminareo any zay tonga namiteny hoe mitovy ihany ny fiasan'ny fanahy masina ho anatiko sy ny any aminareo any satria iray daholo rehetrarehetra amin'ny Yehosoa dia ny fanahy masina zay ady moa dia zay Yehosoa ihany ny dikan'izany a dia zay fanahy masina zay no lasa makany aminareo indray zay avy any amin'ny Yehosoa rehetrarehetra dia io no mahatonga ny teny Andriamanitra hoe nampisotroana fanahy iray ka io fanahy masina zay nisotroana io amin'izay aza mahafantatra ny Yehosoa io mahafantatra ny zay ady io satria zay ady sy Yehosoa ny teny Yehosoa zao arahako zao zany rany dia mampianatra anao zao fampianarana tsy mbola henony sofinao ary tsy mbola hita amin'ny masinao fa izao anao vao maheno anazy hoe tena misy ny afaka ny fahotana dia io fanahy masina ny Yehosoa mihitsiny a no mitarika ny olona amin'izay ka tsy azonao raha tsy ary amin'ny batisa ary ny batisa dia ny lalàna dia hoe zay nampianatra ny manao batisa ka raha izany nampianatra dia aty aminay ihany io fanahy masina io no mandeha satria lalàna zany ka raha mivoaka zany io fanahy masina io a dia any amin'izay mampianatra ihany io ka le mpianatra nampianariny a dia ireo no mahazo anazy za zao mpampianatra dia manao batisa dia amin'iny ny fanahy masina vao lasa makany le nampianarina any le natao batisa araka lalàna hoe mbola ventsika amin'izay le lalàna ty hoe Matthieu 28:18-19 hoe lalàna mantsy hoe ny nampianatra ny manao batisa
fa tsy koa ny le mpianatra no manao batisa le mpampianatra de le mpampianatra nefa teo ataon'le mpianatra batisa le mpampianatra re manao batisa le mpianatra efa tsy mety zany lay fanahy tao am'lay iza moa lay tao am'lay nanao batisa no ihany mofindra aminao satria zay ny lalàna zay manao batisa no mampianatra ary vao nataon'le olona batisa anao a de trande any le fanahy le natao batisa le fanahy lay nampanao lay nanao batisa anao a iny no mifindra ao aminao zany hoe raha jesosy zany ny tompon'le olona anao batisa anao de ny fanahin jesosy lay no mifindra ao tsy mety afaka ao zany nareo fa rehefa iaraka amin'ny eo asoa nareo a maka ty amy ziady avo mety zany de ziady any nampianatra an'zany hatram'izay a tsy misy mampianatra ny zefatra afa-tsy ziady any Matthieu toko fahavalo amby roapolo a andininy sivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo donc efa kitsika Matthieu 28:19 de fampy koa mandeha any ianareo a de ataovy mpianatra ny firenena rehetra zany hoe ampianariny ianao zany de zao ataoko zao de rehefa avy nampianariny ianao a de zao am'izay ny tenin'Andriamanitra hoe manaova batisa azy ny olona nampianarina zany de le mpampianatra no manao batisa fa tsy koa ny le mpianatra nampianarina no manao batisa ny le mpampianatra tsy mety zany na hoe le mpianatra ny lasa mandeha manao batisa any tsy mety zany fa le mampianatra no manao batisa raha vao ny famatika zany zay sara zay a de efa tsy izy tsony fivavahana io fivavahana avy eny amy devoly io ary raha ohatra anao ka nampianarina koka ianao mianatra amy tondra ty fampianarana ty de efa devoly koa ny miara-miasa aminao manomboka eo tsy misy fanahy masina miaraka aminao satria manino nandika an'izao lalàna zao ianao hoe anao le fampianarana de resy lahatra ianao de hoe za koa mba andeha angala tahaka an'zany lalana makany amy lanitry ty atao ty fa tsy hoe koa ny fitadiavam-boly lalana ho any amy lanitry zao ampianarina izao famonjena ny olona hoentina ho any amy lanitry ny fanahy ka tsy fanaovana business zany ka hoe fitadiavam-bola fa fady indrindra fa miteny anao fa tena miady amin'io nahary-lanitra tsy ny tany ianao de iaoso asy dada iava eny fa ny miaramila lanitry aza mely ianao fa tena tsy fanao zany zavatra zany famonjena ho an'ny olona aveny de hoanaovanao hotikatikaina kosa efa misy lalàna ny mibary eo tsy mety eo ataonao io fa rehefa tehitsipy eny amin'ny elo de ataovy le izy tsy ndrikotrano rehefa tehitsipy eny amin'ny elo ary iady am'le tompony teny de iaiavasy eo soa de ataovy ary ny fangalaran'le fampianarana fa raha de mitsotrotsotro makany amin'ny elo mihitsy ianao ary ny zavatoza de voly ny araka aminao am'izay manomboka eo tena de voly ny ameny lohanao ny sainao ny fonao izy daholo ny banao anatinao a de hitanao ny toyny e fa nyteny zay hoe tsy fanao ary aza mety manaraka an'izany nareo sady efa maneran-tany ny fampianarana ny fanazavana tsy misy zahatra azo angalarinao nge maheno nge zao tontolo zao e tsy eto Madagasikara rery maheno zao fampianarana zao fa zao tontolo zao rehefa maheno anazy raha reo ohatrany hoe raisiko fotsiny zao ny zatra fahitako any a de eo amin'ny 6 300 000 ny olona efa nahitan'zao fampianarana zao ary eo amin'ny 200 filana amy 220 tsy haiko na 230 000 any le vue ny olona efa nahita maso le fampianarana misy ny sita amy YouTube sy ny rehetrarehetra zany ary ny olona efa abonné amin'ny YouTube manaraka le fampianarana am'zao mitovy am'resa hoe olona hoe resy lahatra mato izy manao abonné de takany hoe resy lahatra izy ko zavatra sy tiany ve ho ataony abonnement aminazy fa matoa izy ny abonné aminao de tiany le fampianarana de mba inony le izy tsy fantatra amreo firy am'izay ny tena hoe tena naraka ny osoana tsy fantatra fa de hitatsika eo aloha dikan'izany mahity zao tontolo zao ary maheno zao tontolo zao ary tena mankafy zay mankafy anjaranao zany rehefa resy lahatra manarany le fampianarana satria ho any amy lanitry nge ny tanjony eto fa tsy hoe hitady voly fandehanana makany amy lanitry ny vizany eto foana ka zay resy lahatra any amy lanitry manarany ziady a de iaosoany dikan'izay nao rano satria zany rahany profon'izany le olona afaka ny fahotana vokatry zao fampianarana zao ka ny lalàna zany de hoe andany ianao manao mampianatra de rehefa vitanao ny fampianarana ataovy batisa ny resy lahatra de zay le lalàna hoe zay mihitsy atao batisa ny ovonjeny manaraka lalàna daholo ianao fa tsy ko hoe lasa anao angalatahaka fa rehefa resy lahatra ianao de zao ny didy ho anao a mandehana manao batisa ataony ziady a batisa ianao fa tsy olo-kafany ny tadiavinao de ozany hoe ahoana zany le izy miantso ananareo zako tsy maintsy miantso ananareo raha zany reo makanisy ty Madagasikara ndray am'izay
nefa le ty fa nikatona ny tade de miantso anazy zany nareo makany aminareo zamzay zafady makany aminareo zamzay hevitra zay rehefa voninareo hoe an'zay anao batisa de miantso ana nareo miantso ny ambasadeur-ny ziadiana reo rehetrarehetra tambatra daholo zany reo rehetrarehetra ao amin'ny firenena fampiteny satria tsy mety efa faky eto anatin'ny anio daholo e rehefa miteny aty amiko nareo manapita teny hoe misy whatsapp ao misy whatsapp efa mipetraka ao anatin'ny site ao kamany tsara ngamba mba petraka kely eo le whatsapp io ihany moa le whatsapp ny tena marina mba petraka kely hitany hoe ty le whatsapp tya de apetraky nareo le izy zany satria ny lalàna de zao izay mino sy atao batisa no vonjena rehefa eninao zany zay teny zay a de tsy maintsy rehefa mino anao a de atao batisa fa tsy aiko ny hoe mangalatra tahaka tsy misy teny taminao mihitsy ny hoe mangalatra tahaka fa i jesosy ny mpanao an'izany ny mpanaradian' jesosy zay mpandika lalàna de ireo tsy menatra ny mangalatahaka mihitsy ny eo ary manovanova ny teny io azy efa fomba n'zany ka aza mianatra ny fomba ny jesosy tsony fa manaraha am'izay ny famarinany ahosoa fa zany jesosy zany tena namitapitaka anareo na jesus jizasy mpamitaka mihitsy zany firy ny karazana zava-doza natao zany mampanotanao mampandika lalànanao io no zao mpanota mandrakandroany mbola zany ve ny anaranao mbola izany ve ny anaranao aza mianatra n'zany tsoy manaraha ny ahosoa rehefa mino anao a resy lahatra ny fampianarana de nididin'andriamanitra mba tonga anao vonjena nididin'andriamanitra tonga anao vonjena de hoe andana manao batisa ary le mpampianatra anao de zao zaheninao zao manao batisa anao a ny ambasadeur-ny ahosoa ziady io hitanao eo amin'ny tele io na ny amin'ny internet anao mijery na mihina misy tele aminao jereo io izy io jerevy io olona io tady avy io olo io nefa telefony efa meko anao mataovy ngezangeza kosa ndraky izy satria ndraindraingy eo amin'ny telefony na nijerena de zahatra kely brigy de tsisy mahita aza de manao zahatra kely foana ao a za tsy hitany olona mihitsy le izy zay mataovy ngezangeza le sary a fa manjary tsy hitany izy daotsika ary jery anteny manaraka am'izay avetsika am'izay le izy ny fanay masina zay nraisina atao am'le batisa am'izay satria rehefa nataoko batisa nareo a de raisinareo le fanay masina iny le tena andriamanitra miasan'ny apôstoly de 38 asan'ny apôstoly de 38 a le lalàna le batisa am'izay zany ka io fanahy masina io tsy mety makany aminareo mihitsiny io de tsy ho afaka mifahotana zany nareo hatramin'ny farany mandrak'izay asan'ny apôstoly toko faharoa andiny fa valo amby telopolo fa kitsika aminarany Josoa io ngy teny ty asan'ny apôstoly de 38 ary io petera taminy aoka samy atao batisa amin'ny anaran'ny Josoa lay voositra ianareo mba hazo famelana ny elokareo de aloha zany ny atao hoe manao batisa aloha ty amin'ny Josoa satria Josoa notoriana taminao de manao batisa ty amin'ny Josoa aloha anao rehefa andeha am'izay anao amin'ny batisa ka vita le batisa anao de ozy ny tendriamanitra hoe ary ianareo de andray ny fanomezina de ny fanay masina misy mihitsy le fanahy masina dikan'izay io fanahy masina io ihany ny atao hoe fanahy ny fahamarinana satria io fanahy masina io no hitary-dalana anao amin'ny marina de zay le mahatonga anao tsy manota intsony fakitsika am'izay Jauna toko fahina ambin'ny folo a ka rainao zany tsy mandeha am'le batisa ty amin'ny Josoa ty amin'ny ziady de tsy azonao mihitsy io fanahy masina io fa tsy maintsy mpanota foana ary mpandainga sy mpangalatra mpijangajanga sy mpanao ratsy tsy mety tonga le fanahy masina manala fahotana satria io mihitsy le mitary-dalana marina miaranao tsy anota mihitsy nyzany mpiambina anao am'izay lalakalenao any ary misy atao am'ty fanjakana masina ity zany tena ato mihitsy nyzany zay le mahatonga ny olahy tsy mahay manota intsony mbola izy fijona vavolombelona be deabe ho atao moa tena marina amin'ny fotoan'androny fa atao aloha tsika aloha hijeriny Jauna 16 loko any andininy fahafito ny jerevantsika hatrany amindiny telo ambin'ny folo any Jauna 16 andininy fahafito ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo fa izao milazany marina aminareo mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy alao de tsy ho avy aminareo ny mpananatra lay mpananatra zany le fanay masina dikan'izay fa raha andeha ao dia hirahako aty aminareo izy io fanahy masina io zany le ho avy makaty aminareo am'izay ary raha tonga izy de apaiky an'izao tozo ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana zany hoe mitarika ho amin'ny marina izy zany de nao ke fa itsika amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo
fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana le fanahy masina teo zany dia izy no hitara-dalana anareo amin'ny marina rehetra fa tsy hiteny ho azy izy a fa izay reny a dia ho lazainy avokoa eny fanatrany amin'ny zavatra ho avy azy dia ho ambariny aminareo io fanahy masina io zany dia tena mitara-dalana ho amin'ny marina mihitsy zay ny mahatonga ny olona tsy manota taritin'io fanahy masina io izy ary io fanahy masina io dia mahafantatra na dia ny saina lalin'Andriamanitra azy ka raha io fanan'Andriamanitra io no nyraisinareo dia hatrany amin'ny hevitr'Andriamanitra fantatrareo le sitrapony le andehananao amin'ny marina tiako tenenina fa tsy hoe nisy sainy amin'ny fanamboarana azy tontolo zao no tonga any aminao any non ny sitrapony amin'ilay fandehananao makany aminay hoe mety aminazy le anao tsy me manao ratsy ny tsoa satria io Andriamanitra io nefa miteny hoe tsy maintsy tanteraka ianareo ka io fanahy masina io mihitsy le mitondra anareo makany amin'ny fahatanterahana zao fa ketsika indray zay tenin'Andriamanitra hoe ka raha vao misy tapaka ny ray amin'ireo dia tsy tonga amin'olo mihitsy ny fiainana mandrakizay Korintiana voalohany a velo indretsika aloha dia ny toko faharoa a dia amin'ny andininy fafily nga amin'ny aloha tsy levako kinosy fa tena dinika le izy Korintiana voalohany a toko faharoa dia manoko andininy fahafolo a ovakitsika aminarany Joshua noko mindininy fahafolo vakitsika amin'ny anarany Joshua io eto zany tsika ny afantatra hoe hatrany amin'ny sain'Andriamanitra lasa azony daholo a mba hahafahany mandeha any amin'ny hoe tanteraka satria ilay sitrapon'io Andriamanitra izy avaly namorona anazy io namorona an'izao tontolo zao mihitsiny a io mihitsy ny tena takany sady azony avy hatrany dia isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina zay n'Andriamanitra azy zany hoe rehefa azonao le fanahy masina dia ny sain'Andriamanitra mihitsy ny tonga aminao a dia le zavatra mety aminao a tonga no tanteraka zay ka mifandray amin'Andriamanitra mivantana sy Joshua zany a dada iava sy Joshua io fanahy masina io dia zay no mahatonga anazy hoe zay rehetra ataonao raha misy zavatra tsy mety tandia mibedy izy zay no natonga anazy natao hoe mpananatra vaketsika indray zay ten'Andriamanitra zay a ao amin'ny Jaona toko 7:20 a amafisina farany dia zay natonga ana miteny hoe raha angalarinao le fampianarana dia tsisy azonao daholo zany teniko taminao zany a fa voamenao makany amin'ny hery satria nandika lalàna zay natonga ny teniko hoe tsy azonao angalarina zao fampianarana zao satria voalohany indrindra le batisanao tsy mety tsy afaka amin'iny ianao Andriamanitra tsy izy eo amin'ny fitafianao io maty ianao dia hatrany dia inuita any amin'ny elo avy hatrany ianao adverseran'i Joshua io mpampanotanao io Andriamanitra ny tomponao io tsy izy iny asory iny dikan'izay faharoa ilay fanahy masina tsy ho azonao mihitsy le fanahy masina tadalananao marina aty amin'ny Joshua toriny zay ady azy satria ny lalàna dia zay hoe rehefa resy lahatra ny titeny ty ianao dia manao batisa dia azonao le fanahy masina rehefa tsy resy lahatra kotsiny anao a anao inona ty moana za tsy miresaka amin'ny tsy resy lahatra fa miresaka amin'le resy lahatra teo any aminay teo any amin'ny Joshua ary tena be dehibe reo teo an'ireo be dehibe mihitsy izy tonga ny fotoana antsoina daholo ilay fanahy zay avy any amin'ny lanitra lanitra iverinao any amin'ny Joshua zay nandefanareo satria Joshua nandefanareo a avy any amin'ny lanitra lanitra misy any Joshua nareo dia Joshua ty miantsonareo ty milalany ziadia iverena daholo amin'izay nareo teny no menareo ary didy a maiza mihaino ny teny fa ity ny famonjeny anareo andao any amin'ny Joshua amin'izay tia ny valin'le antsoantsonareo hoe zay kosa ny very tsy nanota fa inofo io ny manota manao tsy mety a dia zay no tsipy any amin'ny helo tonga izy ty maiza mamantatra arinareo zao ny antsoantso alefa ny ziady a Joshua no miantso anareo amin'ny alalany ziady a miverena daholo nareo zay ny antony tonga ny fandikana teny be mandeha be io a etsona n'izao tontolo zao arak'izay efa azo atao aloha dia Jaona toko 4:20 a andininy eo amin'ny 3:20 eo ka hatramin'ny 7:20 ngaminy vakitsika eo zany zay aiza moa dito 4:20 Jaona 14:26 hitanareo io fa ny mpananatra dia ny fanahy masina zay irahandraiko amin'ny anarako izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaranareo ny zavatra rehetra zay nolazaiko taminareo dia Parakleto ny anaran'izy io a na mpanampy
na pampahery na solovava, sady mpananatra io zany, pampahery solovava, asany daholo zany. Ka rehefa sady misy mpanampy moa ianao, misy pampahery moa ianao, misy mpananatra moa ianao, ahoana moa ianao zany mety anaonao foana. Ary ity tsy mba olona no mananatra anao fa lay fanahy masin'Andriamanitra avy any amin'ny dada Iavany Soasoa mihitsy, io no mananatra anao andro aman'alina isa minitra sy segondra. Dia ina moa zany no tokony anotanao. Zay no mahatonga ny olona ao amin'ny Aosoa lay tena marina tsy mety manota intsony. Ary reo rehefa tsy manota intsony reo no tonga any amin'ny lanitra lanitra. Ny mpanota tsy mahazo makany, fa ny tsy mpanota no mahazo makany amin'ny lanitra lanitra dia zay ato amin'ny Aosoa. Zay. Tsy mba mahazo miditra mihitsy izay tsy masina. Mazava ho azy zany fa tena miditra any mihitsy izay masina, miditra any amin'ny lanitra lanitra. Ka izay zany ny famaranana ny teny koa, tsy ho azonareo mihitsy ilay fanahy masina mpananatra. Raha tsy atao batisa atao amin'ny ambasadorany Aosoa, sy ady anareo izay nampianatra anareo. Satria ilay fanahy masina izay mahatonga nareo tsy hanota intsony tsy ho azonareo any mihitsy novinovina raha tsy atao batisa nareo. Any amin'ny batisa no sotroinareo. Nefa le manao batisa nareo dia tsy maintsy ilay nampianatra. Ary ilay nampianatra dia zany. Ka raha misy olona misandoka anareo any hoe avy io ilay taony batisa, dia makany amin'ny helo nareo raha makany. Efa nampianatra tsy izy olona io. Ny lalàna dia hoe izay nampianatra ihany manao batisa. Ity za ty. Mbola matanjaka tsara afaka manao batisa nareo makany amin'ny lanitra lanitra. Mbola be dia be ary ny asa miandry anahy. Atsoa fotsiny za rehefa resy lanitra nareo. Mandefasa mesazy, mandefasa taty, io no WhatsApp io. Io plus 261 32 86 663 98. Io atsoina. Misy mesazy azonao alefa ao. Tena tsaratsara aloha dia anglisy français fa afaka mandefa teny hafa ihany raha ohatra ny izay no mety aminao fa hojerevana ihany ny fomba handaminana anazy. Tsy mety antsika foana izay handaminana anazy. Fa izay zany ny fahafarany teny koa, raha misy fanontaniana tianareo apetraka, dia azonareo apetraka fa mahazava-be izay ny fampianarana, hitondra soanao nge ny teny, hitondra fanavotana anao nge ny teny. Izay ny fanambaran'ny ambasadorany Aosoa sy ady. Mirazo antsika samy teny Aosoa ho amin'ny fiarantsika mihaino ny fanontaniana antsika izao. Afaka mihitsy tsara ny fanontaniana. Ateto reo zany dia mbola tsy misy fanontaniana mihitsy no tonga fa dia ao miandry kely eo anatin'ny 10 minitra atsika. Tsy ngamany atao. Miandry an'ilay fanontaniana zany tsika aloha zao. Satria tsy maintsy masitsika fanontaniana ihany leo raha ohatra ka misy tsy dia misy malelo ny olona hoe tsy azo atao intsony mangala tahaka an'io fampianarana io fa lalàna ilay izy. Zay nahatonga nanametraka an'io teny hoe sao dia lay mpanandrana ilay mpitondra fivavahana ka hanao ohatra ny fanaony ilay fomba nataon'i Jesosy na Jesoa na Jesosy Jisasy dia tena mametraka barazy sady ny teny Aosoa tsy fanao zany. Satria ny antony tsy ho afaka amin'ny fahotana ngena ianao na ilay mpitarika tsy afaka, ny taritina tsy afaka, vao me mpangalatra sy jiolahy. Zavatoza aza miditra amin'izany. Ka izay ny tenin'ny ambasadorany Aosoa hoe tsisy moa zany ny fanontaniana fa tena farantsika amin'izay zany ny teny. Miraha soatsika hita samy teny Aosoa samy era mitsakotsako dia mandinika tsara. Dia rehefa resy lalitra dia manatona amin'izay hoe za tonoko atao batisa fa tena ho any amin'ny lantilanitra ho any aminareo mazava ilay fampianarana. Tsy misy mpanota mahazo makany amin'ny lantilanitra zany. Fa ny mpanota dia tsy maintsy makany amin'ny elo. Mbola misy SMS moa apetrakantsika hoe SMS 260 plus 261 34 32 255 21. Zay ilay SMS atsika andro azy zany ho an'izay metraka fanontaniana. Andrasana kely ao anatin'ny 2 minitra plus 261 34 32 255 21. Miandry kely anatin'ny 2 minitra atsika hoe anahoana sy manahoana dia hitantsika eo zany toy ny amin'izay fotoana izay. Fa dia matoantsika fa ilay hatsarana lehibe any amin'ny lantilanitra dia ny fahazavana lehibe hitondra famonjena ho antsika rehetra ary hitondra fanavotana antsika rehetra izay efa mihaino mba hitoetra tsara amin'ny hasoavantsika sy ny hatsaran'ilay Andriamanitra mahery. Izay moa zany ny filazana fa dia miraso antsika eo teny Aosoa tsy misy ny fitenenana ny olona amarana amin'ny fotoana antsika ary. Tsotra betsaka dada Mariava. Tsotra betsaka ny amin'ny teny sy ny fampianarana. Hitondra soa sy fahasoavana ny teny ary hatsarana ho an'izay rehetra mandray ny teninao. Voninahitranao dada Mariava. Vonjeo ilay fanahy Aosoa. Zany teny meko zany ilay tena famonjena ny fanahy zany. Fanavotana an'ilay fanahy zany.
Fonjoin'ny olona Yahosoa. Hitany tsirairay avy ianao mba tonga azy hitodika ho any aminao. Hitany tsirairay avy ianao mba hiverenany makany aminao. Fonjoin'ny olona dada Iavamalala. Fonjoin'ny olona Yahosoa. Voninahitro no mandrakizay. Ny hatsaranao ny eo an'izay rehetra mandray ny teny ary ny asoavanao ny rehetra mandray ny hatsarana. Anao ny voninahitra mandrakizay. Saotra betsaka dada Maria Iava. Amin'ny anaranao Yahosoa no mazany vavaka rehetra izany. Halleluia. Amen. Dia mirahatra otsiketra samy teny Yahosoa amin'ny fitohizan'ny fampianarana mandaraka dia manandratra izay ady hoe rehefa resy lahatra dia tongava misaotra anarana mibadisa amin'ny alalan'ny WhatsApp ny ataonareo efa misy numéro miperaky ireny ilay hoe avereniko indray mandeha teknisiana io le WhatsApp io plus 261 32 86 863 663 zafady 98 avec indray mandeha plus 261 32 86 663 98. Efa misy mpandika moa zay teny zay amin'ny teny sinoa, amin'ny teny anglisy ary amin'ny teny frantsay fa ny teny malagasy moa zany izao fa mivadana zao. Dia zay ary fa dia mirasa otsiketra samy teny Yahosoa amin'ny manaraka andray velomatory.